faly miarahaba ny tsirairay avy indray a nahatratra nyity andro iarahantsika efa nyfanomezana amin'n'ity ariva ity no andro farandray aloha amin'ny fiarahanao amiko a fa zany kory tsy midika hoe mitsanona eo ty loha hevitra ity fa mbola misy toyny a rahampitsy ihany ko fa amin'ity andro any ity isika dia iara-ijery ao anatin'ilay hoe antomotra ny andro ody a loha hevitra anankiray mialohan'izany dia andeha iaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra izay tena tianay any an-danitro, misaotra anao izahay ny amin'ny mbola hitehirizanao anay, mbola afaka miara-miantso anao izahay ary afaka manandratra fiderana ny anaranao. Miaraka anohy izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izay avy aminao izao izahay, angatahanay ary ny fiasan'ny fanahinao mahasinahitra any no ao anatinay tsirairay avy. Sakafo ny masom-panahinay amin'ity androany ity, ahantakaranay ny sitraponao marina ary andraisanay ny hery sy ny fitahiana avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy tianay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary, kely sisa dia ho tonga ao an-trano. Antomotra ny andro ody ianao ihany koa efa nanapa-kevitra fa ody satria antomotra ny andro. Kely sisa dia ho tonga ao an-trano isika ary mahamiramirana ny tava eriny milaza an'izany satria kely sisa tokoa ane dia ho tonga ao an-trano ny ray, ilay trano feno fiadanana, ilay fiainana mandrakizay, ilay toerana izay tsy misy toazo omanin'i Kristy ho asoanao. Isika fa antomotra ny andro, kely sisa dia ho tonga izany fotoana izany. Ny rahantsika nijery rehefa niresaka teto hoe inavo moa ilay zava-misy aloha eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, dia hoe valanaretina maneran-tany. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy mitsahatra ihany ilay izy, herinandro koa moa hoe hanovan'izany, fa mbola na mitodika aiza ianao na mitodika eroa, na mieritreritra firenena aiza ianao na mieritreritra firenena eroa, dia valanaretina manerana ny tany ary izany dia mameno fahoriana, tebiteby, fitaintainana, manome fiainana tsy mba misy fiadanam-po ho an'ny tsirairay avy, fahoriana etsy sy eroa. Rehefa mijery vaovao na ireny filazam-baovao ireny dia fahoriana etsy sy eroa, fahafatesana etsy sy eroa. Io ilay niresahantsika fa saika nisaky ny ankohonana dia tratran'izany, saika isaky ny isam-pianakaviana dia ndao fa nidonam-pahoriana tratry ny manjo daholo. Ary ny fiarahamonina moa dia tsy misy fiarahamonina izay hoe tsy misy fahafatesana eny aminy, ary ny tsy fahampiana, ny fasairanana, ny vidim-piainana lasa midangana be, ny zavatra rehetra lasa miakatra daholo, kanefa isika ao anatin'izao fahoriana hoentin'ity valanaretin'ity izao, ny krizy ara-ekônomika iainan'ny firenena, iainan'ny daholobe, nisaky ny ankohonana, nisy fetraikana any amin'ny vilaniny tsirairay avy ihany izany. Ny filafila sy ny famitahana nefa tsy mba hananana n'izay mba kely tokony ho azo, fa nararaotana ny etsy sy eroa, izay mba mahita kely dia manararoatra. Nefany izao fiainana izao efa samy sahirana ny tsirairay avy, ny tebiteby moa arak'izany resantsika izany dia tsy misy fiadanana fa areti-po, alahelo, tsy misy tsony izay fahatsarana, tsy misy hoe mamy tsaroana intsony amin'izao fiainana izao. Dia izao ilay nilazain'ny tenin'Andriamanitra ao Mika 2:10, tadidinao ve ilay izy? Mika 2:10 dia hoy ny soratra masina hoe mitsangana ka miala fa tsy eto ny fitsaharana, satria misy fahalitoana mahatonga fandringanana eto, eny fandringanana mafy. Miantso antsika hatrany andeha rea iomana ka ody fa tsy eto ny misy fitsaharana. Andriamanitra mihitsy no efa miantso antsika eo amin'ny teniny fa mitsangana ka miala fa eto fahalitoana mahatonga fandringanana neto.
andeha isika hitsangana amin'izay. Mbola tsy tapa-kevitra tsara ve ianao teo aloha? Andeha amin'ity androan'ity hanapa-kevitra hitsangana ka hiala ary hiomana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Fa vahiny anie isika ny eto hoe Andriamanitra efa miteny fa tsy eto ny fitsaharana, dia vahiny mandalo ihany sika eto, dia miantso anao mihitsy aho hoe aza manankina ny fonao eto amin'ity tany ity, fa fahoriana ny eto, fijaliana ny eto, ary tsy eto ny fonenantsika. Andeha tsy hovariana amin'izay zavatra misy eto. Andeha tsy mbola hitady izay hoe inona ny mety ho tsirony sy maminy azo toma eto, fa andeha hiomana fa fahoriana ny eto. Ary vahiny ihany sika satria mandalo ihany ny amin'ity fiainana ity. Fa zao no lazain'ny Hebreo 1:17 tapany farany. Hebreo 1:17 tapany farany hoe tena naiky fa mpivahiny, vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Ry namako, vahiny sy mpivahiny ihany isika amin'izao fiainana andalovantsika ety an-tany zao. Ka andeha tsy hifikitra eto, andeha tsy izay zavatra misy eto akory no atao inona n'ity fiainana ity, fa manana ny fonenana izay efa omanin'i Kristy antsika isika, ary manana tanjona hotratrarina antomotra ny andro dia hody any an-tranony ray isika. Ao amin'ny Kortianina 1:5-7, Kortianina 1:5-7 dia zao mihitsy ny voalaza ny soratra masina hoe raha amin'izao fiainana izao ihany anie no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Zao tsara mihitsy izy averina hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Indray manko isika mieritreritra hoe kaza efa sady miantehitra amin'ny Kristy fa ataoko ihany izay rehetrarehetra mba hatamana hahatonga an'ilay fiainana ety ho haritra, fa hantomotra ny andro. Fa raha zao fiainana izao ihany ny anantenantsika ny Kristy, fa tsy anantena azy ny amin'ilay fiainana efa homany ho antsika ny amin'ny fiainana mandrakizay isika, dia hantra indrindra noho ny olona rehetra isika, na dia heritreritra sy hikatsaka hanao ny fomba rehetra tsaratsara arak'izay mety everantsika azy ny fiainantsika ety, ary fa fiainana feno fahorinana ety, lalana feno tomany, feno fitaintainana, ranomaso foana no mijininika mason'ny olombelona, fa lalana tsy maintsy andalovantsika anefa izany, fa aza kivy, aza matahotra, aza manaritoky, fa antomotra ny andro dia hody isika. Na feno fahoriana ary ny ety, na lalana to tahaka ny lalovandrahona sy misy voaly maintimainty manarona mandrakariva ary ny fiainantsika ety, atomotra ny andro dia hody any amin'ilay fiainana efa omanin'i Kristy ho aso anao isika. Fa rehefa tonga kosa izany andro izany dia inona marina mantsy ny tranga, ho avy Kristy amin'izay fotoana izay, ho avy Kristy. Hoy ny voalazan'ny Apokalipsy 7:1-2, Apokalipsy 7:1-2 hoe ho avy fainga ianao tany mafy izay anananao mba tsy siaka ny satro-boninahitra ao. Ho avy Kristy ry namako, ary izay ilay andro andrasantsika, ary izay fotoana hiaviany izay ilay hoditsika any amin'ilay fonenana efa homaniny antsika, dia miantso izy hoe tany mafy izay anananao, ny finoantsika ny Kristy, ny fifandraisantsika amin'ny Kristy, ny fianarantsika sy ny fivelomantsika amin'ny teny izay nomeny antsika eo toromarika, ny fifikirantsika amin'ny fiarahana aminy, andeha tanana mafy ny finoantsika ny Kristy, mba tsy siaka ny satro-boninahitra izay omeny antsika rehefa tonga any amin'ilay fonenana izay omaniny ho antsika. Fa ho avy Kristy, ary ho avy marina izy satria izy no efa milaza fa ho avy faingana ho izy, dia tany mafy izay anananao. Efa nomeny ka izany le izy, efa nomeny anao le izy, efa nomeny ahy le izy, dia tany ho izy, fa tsy voa hoe enjeo aloha dia ataovy izay azahoanao azy, fa efa nomany ny toerana ao antsika, efa natolony antsika le fiainana mandrakizay, dia andeha tanana. Efa nataon'i Kristy izany ny zavatra rehetra, fa zasenao no angatahany sisa hitanana izany finoana izany, fa ho avy marina izy. Tsy mbola nisy teny ao amin'ny soratra masina ka nilazan'Andriamanitra ka tsy tanteraka, fa ho avy Kristy, ary ho avy faingana ho izy. Efa akaiky ny andro, efa kely sisa, efa hatomotra izany fotoana izany, dia andeha hitana ny finoantsika ny Kristy, andeha tazonina ny satro-boninahitra efa omanin'i Kristy antsika.
zao ny lazain'ny apokalipsia ihany a fa ny toko faraiky amby roapolo andiny ny fahadimy apokalipsia toko faraiky amby roapolo andiny ny fahadimy de zao hoe ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana indro avaoziko ny zavatra rehetra ary hoy koa izy soraty fa matoky sy marina ireo teny ireo indro avaoziko ny zavatra rehetra ho avy Kristy ry namako ary rehefa ho avy izy de hanavao ny zavatra rehetra rehefa namoron'Andriamanitra tany am-piandohana de indro tsara indrindra izany hoy ny soratra masina ary amin'ny Genesisy any amin'ny fiandohan'ny Baiboly aty amin'ny bokin'ny Apokalipsia rehefa miresaky sika fa efa feno faharatsiana zao fiainana zao de zao ndray ny lazain'ny Apokalipsia hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra ka ity fiavian'i Kristy ity zany de fiaviana mampanantena atsika fiainana mandrakizay marina ary fiainana feno fiadanana marina satria avaozina ny zavatra rehetra ny zavatra anankiray rehefa avaozina de manahoana vo may ve ny ratsy avaoziko ny zavatra rehetra hoy Kristy ary sorato izy fa mahatoky sy marina ireo tenireo ianao ve efa nandengan'Andriamanitra ianao ve efa nahita hoe Andriamanitra tsy nanatanteraka na namitaka ny amin'ny teny izay nataony soraty fa mahatoky sy marina ireo tenireo izy fa ho avaoziko ny zavatra rehetra ka na inona ny simba amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao na inona no efa potika teo amin'ny fiainanao noho izao faharatsiana amin'izao fiainan'izao na inona no efa very teo amin'ny fiainanao ho avaoziko ny zavatra rehetra ary ao anatin'izany ny tenantsika ao anatin'izany izay rehetra omen'Andriamanitra antsika ho avaoziko ny zavatra rehetra hoy Kristy ka miantso anao hatrany andeha iorina fa ho avy Kristy ary hanavao ny zavatra rehetra ka na inona nitatsika aloha amin'izao fotoana izao na de hoe mampahonena loatra ary ny zava-misy amin'izao fotoana izao na de hoe miaina anaty faharatsiana ary fitaintainana tebotebo lava fahoriana moa araky ny lazantsika azy eto foana hoe etsero faharatsiana etsero na izany ary ny ainatsika de andeha ino any Kristy hatrany hatrany averintsika hatrany ilay toko sy andininy ao amin'izao toko fahatelo andininy fahaenina amby telopolo tapany voalohany manao hoe izay mino ny zanaka ny manana fiainana mandrakizay fa izay tsy mino ny zanaka de tsy hahita fiainana ka Kristy nilaza fa ho avy izy ho avaingana ho izy ka tany izay rehetra nananao ary ho avy aho izy hanavao ny zavatra rehetra de soraty fa mahatoky sy marina izany teny izany izay mino ny zanaka no manana ny fiainana mandrakizay raha tsy mino an'izany isika de tsy hahita fiainana fa zao fahoriana zao ihany no hitany masontsika zao faharatsiana zao ihany no tsikaritra sy ho tsapatsika fa tianao ve ny hahita fiainana mandrakizay izay mino ny zanaka ny manana fiainana mandrakizay fa izay tsy mino ny zanaka de tsy hahita fiainana de andeha ino any Kristy misy an'ilay mpitory filazantsara Mark Finlay ilay nresahako taminao misy boky anankiray nosoratany hoe fanantenana ao ambadiky ny ampitso de zao no resahany ao amin'ny takila fahatelo amby dimapolo hoe manerana ny soratra masina ray manontolo de mampananteny Kristy fa hiverina indray sasy ianao efa nanapa-kevitra fa hiverina hianatra indray ny soratra masina de andeha hotrandrahantsika fa ho hitantsika ao somatsara mihitsy fa manerana ny soratra masina ray manontolo de mampananteny Kristy fa hiverina indray de zao koa nolazainy ao amin'ny takila fa 5:10 ao amin'ny bokin'io ihany hoe tsy famina vinanafona ny fiverenan'ny tompontsika fa tena zava-misy tokoa azo antoka tahaka ireo teny fikasana hafa ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany efa nianana tamin'ny tenin'ny Kristy fa hiverina indray efa nianina tamin'ny tenin'ny Kristy fa hiverina indray ary Kristy tsy mandainga Kristy tsy mamitaka Kristy tsy mbola nandiso fanantenana de ho avy izy ary hiverina indray ka maniry fatratra ny ho avy izy de akantsika ody any aminy iriny ianao mba hiaraka aminy mihoatra noho izay eritreretinao tsy misy zavatra manandanja amin'i Jesosy mihoatra noho ny famonjenantsika mandrakizay ary matoa Jesosy nanaiky nanolotra ny tena no faty ho avitra ho atsika teo amin'ny hazo fijaliana de ho natao taony fahatany fe zany raha tsy tena hoe isika mihitsy no iriny ho any amin'ny fiainana mandrakizay de hoy ilay voalazan'ity mpitory ny filazantsara ity hoe tsy misy zavatra manandanja amin'i Jesosy mihoatra noho ny famonjenantsika
mandrakizay ka efa nanao ny zavatra rehetra Jesosy asy anao ny fanapahan-kevitra ho avindray izy anavao an'izao fiainana feno fahoriana izao izy ary amarana izany fahoriana amin'ity tany ity izany satria anavao an'izany ho tonga vaovao ho tonga fiainana feno fiadanana indray dia anjaranao ny manapa-kevitra ino any Kristy ilay zanak'Andriamanitra ve za ino any Kristy ilay zanak'Andriamanitra ve ianao hitana ny finoana izay nomeny ve dia azo ny satroboninahitry ny fiainana ka ho any amin'ilay fiainana toerana izay efa homaniny ho aso anao Jaona 7:1 teny izay manakoako ao amin'ny soratra masina manambara ny fampanantenan'i Kristy Jaona 7:1 dia hoy Kristy hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ako rehefa tetỳ tany Jesosy dia tsy maintsy nandeha niverina niakatra mba hanomana ny toerana andehanantsika dia nalahelo ireo mpianatra sasenao koa amin'izao fotoana misy antsika izao dia mety efa miandry fatratra ka malahelo matsiaro mitanondrika noho izao fahoriana misy antsika izao dia hoy Kristy aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ako na mafy ary izany ny fahoriana amin'izao fotoana izao mafy tamin'ny mpianatra izany hoe nisaraka tamin'i Jesosy ilay tia ary tian'izy ireo ihany koa dia mafy amintsika ihany koa no misaraka amin'ireny havantsika ireny amin'izao fotoana izao mafy amintsika ny miaina ny fahoriana amin'izao fotoana izao fa Kristy miteny fa aza malahelo ny fonareo fa minoa an'Andriamanitra ary minoa ako ary ao amin'ny 9:2 amin'ny Jaona 4:20 io ary izy dia milaza amintsika mihitsy manao hoe ao an-tranony raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ary izay hitoerako no hitoeranareo koa tenin' Jesosy zany Jesosy ilay tsy mametaka izay hitoerany no hitoerantsika ihany koa manamboatra fitoerana izy ary tsy fitoerana kely ka hoe hisisisika ao daholo dia izay tsy tafiditra dia hoe efa medy ny vavahady fa fitoerana maro ary atonina sy ampy ho antsika tsirairay avy fa anjarantsika ho any manapa-kevitra anjaranao ny manapa-kevitra hoe ino azy ve dia andeha ho any amin'ilay fitoerana efa homaniny ve te ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ary ve ianao ry namako te ho tonga any an-trano ve satria kely sisa te ho tonga ao trano te hiaina n'izany fiainana efa havaozin'Andriamanitra izany ve te hahita an'izany fiadanana mandrakizay izany ve te handray ny satroboninahitra izay efa homanin'i Kristy ho an'izay mitana ny finoany fa ho avaingana izy ho avy indray ka handray an'izay mino azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay te ho any ve ianao te ho tonga any ve ianao ny hoe te ho any dia mila manapa-kevitra hoe te ho tonga sa te ho any fotsiny fahitsany eto ihany te ho tonga any somatsara ve ianao andeha hanolo tena ho any Jesosy andeha hitsangana ary amin'ny fiainantsika dia hijoro mihitsy ny amin'izany fitiavantsika an' Jesosy fanekentsika azy ny fanoloran-tenantsika ho azy ka amin'ny zavatra rehetra dia ho tsapa fa nanolo tena ary miaina miaraka amin'i Jesosy misy an' Jesosy manjaka ao am-pontsika izany isika andeha hanolo tena ho any Jesosy andeha amin'ity hariva ity hiaraka anaiky indray ny fitarihan'ny fanahy masina ka amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro sy amin'ny fotoana rehetra no anekentsika ny ampiasany antsika ny tarihany antsika ny ampatsiahivany antsika n'izay ampianariny antsika mba ho arahantsika andeha anaraka izay voalaza ny tenin'Andriamanitra hianatra ny tenin'Andriamanitra andinika an'izany hiaino izay lazay ny tenin'Andriamanitra ka ampiatra an'izany eo amin'ny fiainana andeha anaraka an'ireo toromarika izay milaza ny sitrapon'Andriamanitra ry namako te ho tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay ve ianao te ho tonga eo anatrehan'ny ray mivantana hiaraka amin'i Jesosy mivantana amin'izay hiara-hiaina mandrakizay hiaino ary fiainam-bavaka mafana mifandraisa amin'i Jesosy tsy tapaka mihitsy amin'ny fotoana rehetra fa izy koa tia sy tianao ary izy te handre ny feoko sy ny feonao izy te hifandray amintsika amin'ny fotoana rehetra te hafantatra ny ao am-po te hafantatra ny ao an-tsaintsika te hafantatra ny mombantsika amin'ny fotoana rehetra fantany izany ary mahay mamaky ny ao am-pontsika izy mahafantatra ny ao an-tsaintsika izy fa ny ilainy dia zasenao mifandray aminy ny ilainy dia zasenao mijanona sy mitoetra ho connecté aminy mandrakariva ny ilainy dia zasenao mamitra mpihavanana ka vita fihavanana aminy isan'andro
isan'andro dia ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ve ianao aoka ho vita fihavanana amin'andriamanitra isan'andro san'andro raha tsy miresaka aminy mihitsy afaka midram-pihavanana ve raha tsy mamantatra an'izay torohevitra toromarika ny sitrapony mihitsy afaka ny ho vita fihavanana aminy ve andeha hijanona ho connecté amin'andriamanitra andeha amidram-pihavanana aminy ka andray ny hery avy aminy an'olo tena ho azy ary anaiky ny fitarihan'ny fanay masina ka ho tonga soa any amin'ny fiainana mandrakizay fa zao nolazain'ny hebreo toko faraiky ambin'ny folo andininy faefapolo hebreo toko faraiky ambin'ny folo andininy faefapolo dia milaza fa andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika tsy mba mandona ny fonao ve izany teny izany andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika isika ilay mpanota isika ilay maniasi isika ilay antsoiny foana koa nefa ao anatin'izany ny tsara lavitra no amboariny ary hoy le tapany faharoa ary hoe mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika ny fanirian'andriamanitra dia mby eo anatrehana isika mby any amin'ny toerana izay andehanantsika dia any amin'ny fiainana mandrakizay isika mby ao an-trano izay kely sisa isika dia ho tanterahany izany rehetra izany fa efa namboatra izay tsara lavitra izy ary ho avy Kristy rehefa avy mamboatra ny fonenana ao antsika dia ho avy indray ka handray antsika ao any aminy fa izay rehetra mino azy anefa no anana ny fiainana mandrakizay izay mino ny zanaka nefa no anana ny fiainana mandrakizay fa izay tsy mino ny zanaka tsy ahita fiainana ka inona ny fanapahan-kevitrao amin'ity hariva ity inonao ve ny zanak'andriamanitra hoekenao ve ilay tanany mitsotra aminao isan'andro san'andro ho raisinao ve ilay faniriny androso ao amin'ny fonao ka anjaka tanteraka ao amin'ny fiainanao isan'andro san'andro amin'ny fiainanao raiso Kristy ekeo ny famonjeny ary avelao izy hiditra ka anjaka ao am-po fa izany ny faniriny fa rehefa manjaka ao amintsika Kristy dia manolo tena ho azy isan'andro san'andro isika manaiky ny fitarihan'ny fanay masina izay ny rano ho mpananatra antsika isan'andro isika ary satrotsika hihinana ny tenin'andriamanitra hatrany satria omamy azahoantsika hery izany ary satrotsika hiresaka amin'ilay olo tiantsika foana satria Kristy no manjaka eo amin'ny fiainantsika dia izy ihany no hitantarantsika na ny fahoriana na ny fifaliana ary hiomana isika amidram-pihavanana aminy amin'ny fotoana rehetra mba ho tonga soa any amin'ny fiainana mandrakizay ka kely sisa ary namako antomotra ny andro andeha hody kely sisa dia ho tonga ao an-trano tsy irinao amin'izay ve ny ho tonga kely sisa na ratsy ary izao fiainana izao izay fanantenana izay antazomina kely sisa ao ambadika izao rehetrarehetra zavatra sarotra amin'ny fiainana izao dia maraim-baovao iarahana amin'ny Kristy ary fiainana tsy hisy fanaintainana intsony tsy hisy fitarainana intsony tsy hisy ranomaso intsony satria ny fonenana oman'ny Kristy atsika dia fonenana tsy misy an'izany indro avaoziko ny zavatra rehetra ho izy ary ho avy faingana tano izay anananao mba tsy siaka ny satrom-poninahitra ao mino aho fa manaiky an'izany ianao satria ianao tian'ny Kristy ary ianao koa ilay tena tiany dia andeha hiaraka amin'ny isan'andro san'andro fa tsy anao ambany zavatra ny fihavanana aminy ny fifandraisana aminy ny fitarihany ary indrindra ny famonjeny antsika raha sitraka ao dia andeha isika hivavaka fa rehefa hivavaka nefa isika dia hivavaka anaiky ny fitiavan'i Kristy ary anaiky ny toeran'i Kristy amin'ny fiainantsika dia andeha izay manaiky an'izay ary no asaiko hiaraka iombom-bavaka afaka mitsangana ve ianao mitoerana misy anao andeha izany no atao dia andeha hiaraka hivavaka isika dia hanolotra ny fiainantsika ho an'i Kristy hivavaka isika Andriamanitra tianay misaotra indrindra izahay ny amin'ireo teninao izay sady mampahery no manampy ny fanantenana aty anatinay fa indrindra manampy anay mihitsy koa amin'izay tokony ho famindranay amin'izay tokony ho ataonay misaotra indrindra Andriamanitra misaotra satria na dia ratsy ary izao fiainana izao dia kely sisakay dia ho avaozinao ny zavatra rehetra
misaotra ny amin'izany teninao izany Andriamanitra ary matoky izahay fa Andriamanitra tsy mamitaka marina ianao dia kely sisa tokoa dia ho avy Kristy hanavao ny zavatra rehetra ampitsahatra n'izao fahoriana iainana izao ampijanona n'izao faharatsiana etsero iainana izao ary akanay ody any amin'ilay fiainana mandrakizay izay fonenana efa homanino anay Andriamanitra tehirizo ny finoana ty anatinay tsirairay avy tehirizo izany fanantenana ananay fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay izahay izany ary ampitomboy ny faharetana aoka ny fanahinao masina no hamonto ny fanahinay tsirairay avy mba hitahiry anay tokoa hanampy anay hanafiery hanoro ary hampatsiaza rehetra efa nianaranay mba hanananay an'izany fanantenana izany fa kely sisa dia ho tonga ao an-trano izahay ray masino fangindray ny ankonana tsirairay avy ary mandrosoa mihitsiny ho ivony ankonana tsirairay avy mba hananany ankonana tsirairay fiadanana anaty manoloana ny zavatsarotra rehetra amin'izao fiainana izao ka ny ankonana tsirairay ane dia ankonana mifandray mifanohana ary indrindra mifandray tsy tapaka aminao manana fihavanana aminao ary manana fifandraisana ety aminao dia ankonana ifampitantana hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra ary ho any an-trano fonenanao izay fonenana ho maninao anaiko ampitsaharo izay fahoriana eo amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao Andriamanitra amaivany ny fanaintainana sy trano izay marary ary omeo vahaolana izahay fa indrindra tehirizo ny finoana ianao ary aza vela hitoditodika izahay fa ianao ihany no ianteranay misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay ilay tsy mahafoy anay nanolotra ny ainy mba ho avitra ao anay ary ilay ho avy indray andray anay ho any aminy no hanaovanay ny vavaka amen eny ary dia izay no fotoana ny arahantsika tamin'ity androany ity izay ihany koa no ny arahantsika tao anatin'ny herinandro ao anatin'ity lohahevitra hoe atombotra ny andro ody aho ity araky ny nambara dia tsy mifaranahitra eo akory izany famelabelaran-kevitra izany fa mbola hitoy ary anasako anao ihany ny anarahanao an'izany rahampitso fa izaho kosa dia maniry ny fitahian'Andriamanitra ao aminao sy ny ankonanao isan'andro isan'andro maniry hoe izy vokatsoa eo amin'ny fiainanao izay ny rahantsika nianatra ary maniry aho hoe raha ho avy ny fotoana ka ho tonga eny amin'ny raolanitra tokoa Kristy dia any isika hiaraka ho eo an-tongony hiaraka amin'ny mandrakizay mba higoka ny fifaliana mandrakizay izay efa homaniny antsika ka manana finoana fa hantombotra ny andro ody isika ary kely sisa dia hifaran'izao ratsy rehetra izao fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay any amin'Andriamanitra isika samia ary ho arovan'Andriamanitra eo ambany elany hatrany hatrany ary mametraka ny mandra-piona aminao amin'ny manaraka indray